Fanambarana mihezinezina androany fatelopolo volana septembre 2017 izay. Isika rehetra zao dia nomen'Andriamanitra fo sy saina afaka mieritreritra, afaka misaintsaina izay zavatra rehetra rehetrika teto androany. Engany mba tsy ho isika izao no ho anisan'izay tsy ino fa mba ino kosa an'izao fahagagana lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsaratsara izao. Iova tokoa ny fiainantsika raha mino azy isika. Iova izao tontolo izao manomboka eto Madagasikara raha ino azy isika. Aoka tsy ilay vatatena no jerentsika hoe izahay ve dia mino olombelona fa rentsika tsara teo fa Andriamanitra mahay miasa amin'ny zavatra amin'ny fomba mahagaga, ka Andriamanitra dia mitoetra amin'ny olona izay nofidiny ihany koa. Izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy fa omena anareo mpanao gazety izao ny fitenenana afaka malalaka tsara ianareo ametsaka an'izay fanontaniana tiana mapesaka fa mba ho izahana ho findim-pitiana fotsiny. Mankasitraka tompoko lahy, mankatena tompoko vavy, anareo fitenenana. Efa mazavana, amen. Mazavana izy ka. Azafady indrindra tompoko mba lazaina ny anarana sy ny organe misy anao izay azay fitenenana rehetra. Soka dia Clarisse Nazairmanana ny fanontaniako nisy foana efa nanao fanambarana ianao hoe hanapa-kevitra ny faty mety mihevitra ve dia ho any mba nomeniko mazava tsara averanda mandeha nabavy atao mafimafy tsara azafady fafady ia zay zany ny fanontaniana ranavavy mpanao gazety avy amin'ny abisia ozy izy hoe misy fotoana izy nanapa-kevitra anao fa nangataka ho faty dia mba ahoana regny ody any amin'ny ray igny zany ranavavy dia zao mialatsiny lay fa endrikendrika mitovy ihany fa tsy zaho igny igny le atao hoe marika tantanazana apôstôly hono fa tsy fantako loatra fa zaho apôstôly tsaratsara izaho le misy tsaratsara avy any an-dany izy za tsy mangatako dofaty raha tsy misy ozy nanirandray koa igny vita ety ambony tany regny hafa regny regny miaramila mavozo ady regny fa zahay miaramila landa tsy mitsokavy tsy manamboadidy mon général. Tsy mahadiso anao le fanontanianao toy izy koa ny fanontaniana. Maharitra marotso mpanao gazety ny TVM mino fa mety hitovy hevitra amiko daholo ny mpanao gazety hoe raha mba afaka zay tonga dia amena interview raha mba possible dia any zay mametraka question maromaro ohatra mba possible le izy. Mino fa mibedabe ro mpanao gazety reo mitovy hevitra amiko. Mandroso olha. Todo mundo vai um socar,
ia misy moa ny teny nameta fanontaniana ny adeoponogrety erzao dia miteny hoe fiangonana ihany ozy leo nyty fikambanana ty sa ahoana ny tena fipetrany ty fikambanana ty ity fikambanana ty zany a ny zavatra zay najoron'Andriamanitra ty tena amorony tany mako dia tsy niala ny fiasan'ny fanahy masina ka ny fiasan'ny fanahy masina na nevian'ny fiangonana avy ao amin'ny fanahy masina ny fiangonana fa raha avy amin'ny fanahiny Belzebuba dia tsy nitsanga le fiangonana matoa zany nitsanga le fiangonana avy amin'ny fiasan'ny fanahy masina Jesosy Andriamanitra ihany zany ka mino aho fa raha ny tena marina dia fiangonana ihany io fa ity fikambanana ty ny tena fehiny amin'izao vanim-potoana manomboka hatreto aloha fa ny fiangonana zavabe zany misy misy fiangonana dikany hoe fiangonana mako zany raha zavay lavabe zany hoe miangona trano le izy sy le misy tilikambo ihany ny fiangonana fa na dia trano kelikely fa fitambaran'ny olona mivondrona ao ny olona dia fa fiangonana ny dikan'izay ka ity tsy trano misy tilikambo hoe trano be fiangonana fa ny fiangonana ireto zay reto miangona mpiangona mpiarambory voatenin'Andriamanitra hiaraka amin'ny tahaka an'ireo mpianatra apôstôly roa amby folo niaraka tamin'i Jesosy safe zany dikan'izany dia hoe fiangonana ihany sy hoe vondrona ihany anatin'izay nga mano somary misy zavakely kely hoe satria mesia no anara miara izy tena ny Jesosy manofo le lohan'ny fiangonana izy ty io fiangonana rehetra nazony tety ambony tany nandritrany roa arivo taona io a izy ny loha ohatry somary misy fanoerana ihany le hoe tsaratsara hitondran'ny firenena kanefa misy ihany koa le hoe mila mangataka tovan'ny tsaratsara rehefa zany sotovatrony fanazavamahita ny firenena zay fatany sasany dia samy manana ny fatany fa ny firenena zay fatako dia avy am'raiko ka izay mahatonga hoe afaka mangataka tsodrano satria zaho dia olon'Andriamanitra irak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ary mbola izy tonga nofy ihany koa ka izay mahatonga hoe afaka manome tsodrano aho satria nitsodrano avy amiko dia avy am'raiko ka raha tonga ny fotoana zay anomezany ahy hitondra ny firenena raisiko izy ampanajana sy ampanetretena fa mbola sy tonga ny fotoana anomezany an'izany ahy hitondra an'izany fa le fisian'ny fikambanana aloha no lazaina manomboka aloany atreto mifandoro kely amin'le fanontaniany hery zay hoe manahoana zany nareo manangana fikambanana ny amin'ny resaka politika zay manokana ny position politika anareo raha hoe fizafian'izay fikambanana efa natsorale zareo hitresaka fitodrana firenena zany ny politika tokoa dia samy manana ny azy enina dia olo mpikambana tsotra rehefa milaza izy ny hoe hiditra atoko politika dia politika ny fahaizany an'izay sy ny fandraisany azy enina dia olo efa mpikambana ao anatin'ny politika azy ka milaza hoe izay dia tomponao politika dia politika ny filazany azy fa ny anay a tsy mba politika n'olombelona fa politika n'Andriamanitra misotranao mihitsy zay le fanontaniam-ba ty koa mako fanontaniam mafy be ohatran'izany so dia iraky ny formation zay anao misy tsaratsara tonga Madagasikara ty mba hanrakitra nyty firenena ty zao a la iraky ny formation reo zaho tokony zaho mihitsy nahazo invitation voalohany tamina tongavan'izay formation teto a Madagasikara tokony zaho nahazo invitation voalohany nefa za tsy nahazo invitation tetsy fantany afa tetsy namany afa tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatry azy ny baiboly satria izy mitetra ao anatinareo ka matoa tsy hitany na fantany tsy namany velively ary za mpanoatra azy zany hoe mpanoatra an'ireny 100% tsy tia niasany regny aho niany teo dia niasan'i Jesosy mahitsy sady maro tsy tia kolokolo tsy tia malasom-bolona tabatra tsy tia ferafera miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy mba te zava-dratsy fa zava-tsara za dia tsy namany antikristy fa namany Jesosy Kristy ina zany le tena hijoroana fikambanana dia ahoana zany le action fantatrana ia izy anao hoe andanamanato hoe inona zany ozy ny tena hijoroana fikambana dia ahoana ny action momba ny fikambana izay mihitsy no agnambarana azy amin'ny fomba ofisialy androany io fa isy action ato tsoela ny action dia zahay reto ny iraky ny tompo hanatanteraka ny action ny action zany hitondra filaminana ho an'ny malagasy dia inona no ataonareo io izy io efa voaravitra am'ity zany efa napetrakanay efa voasoratra ato le action
zay hataonay misombotsombo nazy nefa ty fa mbola ho hitanareo miandala eo mifanaovana azy fa irindra tena de irindra ary ilamina tena hilamina io zavatra io fanavotana ho atsika boaka malagasy amin'ny fomba mahagaga fomba nareo anitry